Fa nanaitra ny teo anivon'ny braomarsy antemineram-pirenena kosa ny tsy fitsidihan'ny delegasionina parlemantera Eropeanina sy Kanadianina ny mpikambana eo anivony ity androm-panjakana ity taorian'ny tsy fanasana ny filohan'ny antemineram-pirenena tamin'ny fianianana nataon'ny mpikambana amin'ny HCC vaovao tokoa moa nisany antony tonga izany fanadadiana irana amin'ny Vola Ravoavy sy Stpehane Razafimandimby. Tsy notsidihany delegasionina parlemantera Eropeanina sy Kanadianina ny teo anivon'ny antemineram-pirenena. Raha tany am-piandohana dia anisan'ny tafiditra ny fandaharam-potoana ny reto vahiny reto ny tafan'ny parlemanta malagasy dia niovy izany Taorian'ny. Toe-javatra izay nanaitra ny teo anivon'ny braomaritry ny antemineram-pirenena. Iny moa dia tena hoe vaovao zava-nitranga izay mahamenatra satria dia olana izay ao anatin'ny tsika ato no navoaka tamin'ny vahiny. Le izy ny fitsidihana nataon'ireo parlemanta vahiny Union Eropeanina misy délégation Union Eropeanina dia misy délégation Kanadian koa tonga ary ny tenako zao amma deuxième questeur chargé de la relation internationale ato amin'ity antemineram-pirenena ity dia anisan'ny tena nisolo tena ny bureau permanent nitsena n'izany vahiny izany ary ireo vahiny ireo raha ny ala tany dia ny voalohany indrindra dia andeha iresaka amin'ny namana zany izay hoe interparlementaire dia nagaga nefany fa raha nitsenan'ireo olon'ireo zahay dia nanana izay programme izay izy iona sy tafatafa amin'ny filohan'ny antemineram-pirenena zany tao anatin'ny olona izay notsidihana ary tao anatin'izany koa moa ny premier ministre lehibe ny gouvernement ny filohan'ny république ary ny ministre ny affaires étrangères dia nagaga nefany taoriana dia nisy lettre mihitsiny no tonga avy any amin'ny ministère ny affaires étrangères na ny raharaham-bahiny hoe tsy afaka mandray an'ireo vahiny ireo zany izahay bureau permanent izay mamenatra ho sady mampalahelo satria inona moa no itsabahan'ny ministère amin'ny raharahany antemineram-pirenena izay anankiroa samihafa ireo ka eto dia manipy teny ho an'izay olona tompona andraikitra isan'isany tsy izahay no omenatra na atao hoe nijoro tany ny tena nitsenan'ireo olona ireo fa kosa ilay firenena malagasy mihitsiny no tsy asitsika asiny satria izahay ane solombavam-bahoaka dia voafidy ny vahoaka tsirairay avy ary voafidy niaraka tamin'ny filoham-pirenena. Ho Andriamatoa Lantorakotomanga mpikambana ao amin'ny braomaritry ny antemineram-pirenena dia tokony hametraka ny ambopo ny mpanao politika miantso ihany koa ny mpahay lalàna mba hijery ny marina sy ny hintsiny ary hijery ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Nanamafy Ramatoa Lantorakotomanga fa nizotra tao anatin'ny mangarara sy ny firaisan-kina amin'ny fifidianana amin'ny braomaritry ary miasa izy ireo mandra-pisian'ny fiovana na fanotarana amin'ny braomaritry ny antemineram-pirenena.